Hitako marira zanakao, tawatukutakao, nilalao. Anyapana tawarau, matiu marina daru sinyamagi. Tema baba dia uluni turu, sifati fata kapulu. Kitunda bobeza satsukura, wanzana konyananda. Sarukera fali, Ikive zubeza tokwandi, uwana laitilani mami. Sarukera fali, Ikive zubeza tokwandi, uwana laitilani mami. Ituviani na uikarava, vina utafiro, masumau. Kawacha izi na yeku faratra, viani andatra. Airai kusama eri setra, ituvi tamino na titra. Allora pure di sì, venire ira, una. Ciao che non fai, ti sube già troppo avanti, tu non hai girare mani. Ciao che non fai, Ikive zubezwa tokwana, uano lechila mimami. Itakubalikuwa laibadina isi agama mafinatra. Yafuda walefa tuyu ananasha, igalmana izaubetra. Amara terikuwe wile sokora, wanzana komanda. Fanaticawe, Tiangosu, Fayana Lua, Huamensua, Salukera Fai, che non fai Ianarany fanomeravantsika rehetra toko amin'izao arivarivo zao lakontony ary ho ataoko amin'ny fiarabanina ny ray aman-dreny Razilina zay indraminy Eric Manana ny hira. Laoray, bonjour madame la guitare, bonjour daholo nareo.
bonjour, bonjour. J'ai dit continuer, j'arrête. Bonjour, bonjour. Kamanawana. Bonjour, bonjour, bonjour. Jaratika, japata, pawana. Bonjour, harmonie. Motolora kunte nafti. Si ajneti nanaraka mantsy. Janiny tiano vanratsy. Bonjour, mandolina. Titre joujofina. Fantatavany andro zorina. Ilainanao solonikinina. Kamanaona abizao. Zato ianareo. Inonary no vaovao. Zao misy totoreo. Raha vola fitrakely ianareo. Bonjour, 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 madame la guitare. Bonjour, bonjour, bonjour. J'ai dit tsy mizarazara. Bonjour, bonjour. Kamanawana. Bonjour, bonjour, bonjour. Jaratika, jafata, pawane. Bonjour, harmonie. Motolora konte nafty. Tsy azonety nanaraka mantsy. Janiny tiano vanratsy. Bonjour, mandolina. Titre joujofina. Fantatravany andro zorina. Ilainanao solonikinina. Kamanaona abisa. Zato ianareo. Inonary no vaovao. Zao jary misy totoreo. Raha vola fitrakely ianareo. Bonsoir, 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 madame la guitare. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Lay tiako tsy mizarazara. Bonsoir, bonsoir. Kamandrapiaona. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Any an-tany trindray sika miaona. Mbola iverina antsika rehefa avy eo amin'ny razina ary Eric Manana moa zany raha tonga ny fety. Maro nareo nangataka ny Eric Manana hoe tsy mba de alefanao raha zokiny be Eric Manana. De iny nalefako ary tsy afenina fa zany Eric Manana zany dia maro ny mpitia azy aty andafy na ny tenako araha-tia an'izany. Zany Eric Manana zany no navita mba mibata anahy zany hijery an'izany fety zany. Fa raha ohatra ndeha lahatra mijery fety zany, zany ny farany tsy tiako indrindra. Aleoko mijery anazy eo amin'ny YouTube de hitako. Fa le andeha hijery fety tsy vitako. Fa taty aho de nijery ny Eric Manana. Ary raha ohatra hoe bon, zay ny amin'iny. Ny resaka malaza dia ny fitsarana rapitso ho anazy efa-daha. De ny resaka faharoa malaza dia ny resaka knapsa ihany. Ary mavesatra dia mavesatra ny température zany satria manonga dia manonga ny hafanana amin'izany pression zany. Bonjour nareo any Johannesburg. Ary mavesatra dia mavesatra ny hafanana amin'izany na ny pression. Ny tiako tenenina dia tsy te hipetraka eo amin'ny plasiny araba lotoko azafady a. Tsy te hipetraka amin'ny plasiny filoham-pirenena ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao satria maro loatra ny manomboka mipongatra. Ary izao ngambany izy vao manomboka tonga saina hoe teo ohatran'ny ambakain-dralahy fotsiny aho eto. Kay za variana tamin'ny palais ato. Salama no ny ataony any ambadika ihany. Araky ny tenin'ny Lanto Rakotomanga hoe député zany hoe tsy maharaka ny rythme de travail an'ny filoham-pirenena ny namana sasany. Ny tena tia ny Lanto Rakotomanga tenenina dia hoe
tsy maharaka ny rythme de détournement sy ny vol sy ny abus de tout genre, surtout financier. Largesse financière par là, par-ci, manahirana be an, tsy araky ny filoham-pirenena ilay izy an, ary ahoana va, ary ino dizy teo, rehetra manodidina azy dia tsy manan-katao afa-tsy ny anodina indraindray, bref, raha ny tena hoe bande de pourriture dia ny tena mety kokoa ngambany dia hoe bande de totakely. Satria raha mieritreritra ianao zany hoe misy bandy ohatra zao ary ataon'ny olona firesaka io, rehefa tonga aty io bandy io tsy ananan'ny olona haja mihitsy an, tsy ananan'ny olona haja mihitsy io bandy io ary satria hitan'ny bandy hoe serveur lahy ny ainga teto, rehefa nanomboka nanao politika lahy dia iny lahy fa tonga dia chateau be ny tranony lahy ary en plus lahy mahavidy appartement sy ny karazany. Io zany le fandehan'le tsy le hoe tsy araky le filoham-pirenena intsony le izy, ary eo mihitsy raha miteny hoe votage na otage le filoham-pirenena. Any amin'le CNAPS sy le volamena nidirantsika an'izay rehefa avy eo. Fa hiresaka kely tsika manodidina an'ity remaniement ity. Maro nareo miantso ary ao mihitsy no miteny hoe Monsieur Fleury mba lazao kely fa apparemment rehefa miteny ianao ohatran'ny toa tanterahan'le filoham-pirenena le izy, ohatran'ny toa tanterahan'le fanjakana le izy. Zay aloha no tena tsy afeniko hoe tena ohatran'ny lasa sainany ihany satria maro zao tsika miteny hoe tokony samborina ary tokony asiana ouverture d'enquête tamin'ny latsinainy manko plutôt, sa talata izy iny tsy tadidiko tompoko, tokony misy ouverture d'enquête amin'ireto nanapa-kevitra amin'ny vola an'ireto sy ny karazany, iverenako manko izay rehefa avy eo, ary averiko anareo mihitsy ny teniko tamin'izay andray dia io maleriva, tsy haiko moa zany na voasambotra na hoe ahoana fa nadedina teny amin'ny Bianco ny tompon'andraikitra ambony tao amin'ny CNAPS, ao amin'ny CNAPS ary arivariva teo dia mbola nilazaina hoe ao izy. Fa ny resahantsika aloha zany ataontsika fitaritan-dalana dia zao, le hoe tsy maharak'izay par rapport amin'le remaniement. Monsieur Fleury ozy izy le olona zany ary nanay tany tenin'le madame zay, efa olon-dehibe izy an. Avy any Fahaliarivo izy no miantso, Fahaliarivo fa tsy feno arivo. Fahaliarivo zany ary ambadikin'ny ampita Tafika ary. Miakatra amin'le lalan'iny dia midina ao ianao dia misy hoe Fahaliarivo dia afaka amin'ny Fahaliarivo miakatra mena Mekandrefana ianao dia Ambohidiafontsy sa Ambohidiafontsy, fa raha mandeha mena atsimo ianao dia tonga any Antsahandita. Dia niantso ity ramatoa efa lehibebe hoe Orianaka ozy izy, za ve moa afaka hiteny an'le filoham-pirenena ozy fa mba hampitao hoe tsisy varany, ary ianao olona avy any amin'ny faritra ianao zany, eny ozy izy, tsisy varany anaovana remaniement zany, izy koa tsy miova le PM. Dia gaga ny après-midi teo misy manao publication hoe raha tsy miova le PM dia c'est du pareil au même. Zay zany ny tenin'ny olona dia ampitaina amin'ny filoham-pirenena zany. Ny tenako moa dia anisan'ny teny hoe Monsieur le Président, zany re, tsy ianao mihitsy ny patron io bandy io ary namadika ny tonton ara vitany, mila mitandrina ianao tompoko ary mila blindé amin'ny argument fa tsy vitan'ny hoe confiance fotsiny
mba ahafahanao manapa-kevitra hoe mireconduire an'ilay premier ministre. Any amin'ny tany républicaine démocrate, araky ny lazaiko dia rehefa ohatran'io mangataka ny eritreritra ny filoham-pirenena hoe hanao remaniement, satria misy hitany fa tsy mety ao, dia mitsara tena amin'ny maha républicain an'ilay premier ministre, mitsara tena ilay premier ministre hoe midémissionna, am'izay manome main libre, satria le premier ministre anie mitovy obédience, mitovy tendance ary mitovy valeur ihany koa partagena am'le président, fa raha tsy zany izy tsy mijanona tao, zany hoe misy valeur zany ifampitovizana izy roa tota. De eo indrindra no mahatonga ny hoe logika be sady acte républicain, on laisse la main libre, les coudées libres zany an'le président hiagir dans le sens zany hoe mampety azy ary am'izay fotoan'izay tsy mahatsy, satria manko raha tsy midémissionna le PM de ny problema dia voatery tsy maintsy mandala motion de censure, ary rehefa midémissionna le PM de anjaran'ny député ny manolotra ny anaran'ny PM hoe reto de ny filoham-pirenena no mifidy am'le izy. Ka ny eo zany no misy miteny hoe nidémissionna ny PM tamin'ny Zoma, hatreto aloha de tsy manana élément ny am'izany aho. Ao koa misy miteny hoe nidémissionna tamin'ny Zoma fa tezitra be Andriamatoa nihajo Andriananarivelo, tsy manana élément am'izany atoko, fa raha nareo manao anazy dia avoay fa ny zavatra fantatro de hoe ary tena marina ao anatin'ny fahatezerana tanteraka ny Mapara sy ny RD ary na ny aty amin'ny opposition raha hoe fa izy akoho le nihajo miseho milay, ary tena ohatrany hoe le zavatra entin'ny ndriky reny ozy ny sasany ity rangahy ity. De tsika moa fa niresaka lavabe momba an'iny fa manjary lasa ohatrany hoe harcèlement le izy, dia aleo tsy resahana intsony satria il ne mérite pas ça non plus le nihajo en question, satria mieritreritra ny tena no important izy am'izay, donc tsy ilaina akory miresaka an'iny intsony. Fa raha manana fatokisana tena zany le PM de tokony mamela an'le filoha main libre mihitsy hoe tena coudée franche, azafady tompoko, manome coudée franche ho an'le filoham-pirenena mba ahafahany miorienter an'le choix-ny any amin'ny hitondrana azy. Ka de marina mihitsy ny tenin'le olona hoe teneno amin'ny fandaharanao tompoko, fa ary d'ailleurs io Ramatoa ny insiste hoe fa nga tsisy androany, rehefa tsisy anie de tena ohatran'ny aty Madagasikara anie ry zanako ozy izy raha tena mahita tory ny olona, surtout n'le bebe aminay ohatranay tony ozy de any amin'ny amiray maraina, satria miasa saina am'reto taranaka hoe lafo ny vidim-piainana, lafo daholo ty rehetrarehetra ty, manahoana zay ny ankizy, misakafo ve zay ny ankizy, tena miasa saina izay ray aman-dreny be ohatran'itony ozy izy satria tsinjovina ny zanaka, tsinjovina ny zafikely, ary ny karama de tsy masehaka ny vidim-piainana sy ny hofa-trano ozy izy. Ny tena moa mba nahavita trano aty ambanivohitra aty ozy de mba miafy amiretirety, ary ianao zany mpiasam-panjakana taloha, raha hitanao ozy izy de tsy ampoizinao, fa za mahafantatra anao ozy izy fa lazaiko anao fotsiny hoe lazao le filoham-pirenena hoe raha ohatra ianao tsy manova PM tsisy antony akory tokony ny anaovana remaniement, satria ilay PM mihitsy no tsy mitondra an'le développement, ary mifanipaka ohatra mivalalakarona le izy ozy, ny maro ireo tanora ao anatin'le gouvernement tao ozy izy te s'émanciper am'le zavatra atao nefany noho ny fahatanjana ihany koa de mbola manao erreur. Zany rehetrarehetra zany ozy mila solidarité gouvernementale, le PM nefany raha vao misy manao erreur ozy de izy mihitsy no mijoro vao maika mandetika an'le olona, que ce soit publiquement, zay tokony tsy azo atao akory zany ozy izy
amin'ny resaka hoe pragmatisme sy ny hoe républicain anao na démocrate anao, raha vao olona ao anatin'ny ekipanao izy tsy azo atao manavesatra azy satria tsy de mety loatra zany. Kanefa ny olona ohatran'ireny ozy izy angambany mbola mila mianatra zany atao hoe administration sy ny atao hoe politika ozy fa tsy hainy le izy de atahoana moa ry anaka fa zay le izy ozy fa ampitao. Na zany na tsy zany inona ny vaovao ozy Andriamatoa Rajoelina na i Eric Manana teo. Ny vaovao manodidina an'izay remaniement zay de maro ny supputation. Ao moa zany misy gazety de mahasamy teny mihitsy hoe Horace Gatien. Je n'ai rien contre cet excellent et illustre professeur. Fa hitako hoe gratuit loatra ary ny antony anaovana an'ireny raha ohatra mieritreritra anao sy misaina zany de anapotehana parti politique anankiray satria Horace Gatien raha diso ny fitadidiko dia HVM izy. Ka rehefa mifampipetraka midoto ao anatina parti anankiray de tonga amin'le hoe implosion izy zany de misaraka dia rava zany misaraka roa satria Horace Gatien zany c'est pas n'importe qui. C'est pour ça que je dis c'est une illustre personne et personnalité politique aussi. Olobe reny any amin'ny région misy azy les Horace tsy n'importe qui zany amin'ny faritry Sava iny. Dikan'izany raha ohatra hoe ny famille du moins Horace zany Gatien miala amin'ny HVM mety hafahafa ihany kanefa ny fampidina le izy fa tsy ino ary tena tsy mino mihitsy aho hoe Andriamatoa Horace Gatien no lasa premier ministre an'Andriamatoa Andry Rajoelina. Tsy ananako intsony moa ny telefaoniny fa raha ananako ny telefaoniny de niantso nanaovako interview kely izy am'izay fiabla kokoa ny zavatra tantaraiko eto kanefa na izany na tsy zany mazava be ny tanjon'ny olona manoratra an'ireny hoe andao ty no natao de brûler ty am'izay de manaraka aty rehefa tsy atokisan'ny ekipany. Zany hoe tokony ho mahamahana zany ny HVM fampiadiana antsika menakavy io fa tokony mitandrina tsika. Zay ny vaovao anankiray. Vaovao andrasanareo zany de le fivoriana le fake moa zany le avy any amin'ny FMI za tsy resaka an'iny satria iny tena zavatra teknika iny fa ny zavatra teneniko anareo fotsiny de zao hoe vao même pas tamin'ny herintaona nahazo 2 milliards de dollars raha tsy diso ny fitondram-panjakana camerounais zay na béninois ary ny modalité de déblocage de tena facilitena mihitsy fa ny antsika malagasy ity 67 millions ty dia je ne vous dirai pas hoe facile, encore moins difficile fa tena teneniko anareo hoe tena des procédures avec beaucoup de rigueur et d'exigence technique à mettre en œuvre avec des contraintes impératives, avec des impératifs auxquels le pouvoir ne peut éviter. Dikan'izany zany be dia be zany ny mesure sy ny formalité manaraka an'le 67 millions de nefa lanino ao anatin'ny 40 mois de vous allez compter hoe 1,5 million de dollars ve de ampy ny fitondram-panjakana malagasy ao anatin'izao problema ngeda be zao
nefa ty zavatra ty olanina 40 mois ary en plus tsy vitan'izay avec des contraintes chacun mérite ce qu'il a fait de maro ny exigence ao zay iverenatsika am'lady fa zao hidran'le fitsarana rapitsika ho any azy efa-da fa miteny anareo tsy de fombako loatra ny hoe mampiseho zavatra de manière euphorique amina olona hoe migadra zany na hoe voasambotra higadra zany ary zay zavatra zay nitantarako am'le namako ankiray zay hoe za lesy ho ninina ho aho zay ngamba mety nahatonga anahy tsy ho mpitondra fanjakana ao satria rehefa vita ho aho le zavatra fanatikafonako ny marina sy ny zavatra mitranga de rehefa ohatra le olona voasambotra migadra de tena manana problema aho vis-à-vis amin'ny tenako ary ny zavatra mitranga matetika dia midy aman-trano irery dans une pièce de mivavaka mangataka famelan-keloka sao de sanatria na tsy sanatria akory ary hoe diso aho ao anatin'le izy satria on peut pas avoir le monopole de la vérité de aleo le ty tonga de mangataka fangataham-pamelana amin'Andriamanitra zay ny aho ka raha ohatra ho misy olona voasambotra ohatran'ireny tena tsy afenako an'lahy na de hoe niezaka ary raha démontrer hoe zao ty à la fin ao za misy fo mitreritra ihany manana problema entre ny saiko sy ny foko miasa am'le rehefa manenjika an'le olona ao anatin'le ratsy atao fa rehefa vita le izy de miditra am'izay le resaka fanahy ka zay ngamba maha-humain anahy na hoe tsy haiko inona ny antony fa karaha hiditra am'le fitsarana rapitsika de amiko zany raha ohatra hoe hamaly tsika sa hiditra am'le izy hoe tsika aloha zany tsy raha reo hoe engane mba higadry reo engane mba ho votry reo na ohatran'izany fa de zao ny zavatra fantako amintsika miteny zao dia misy vola be mandehandeha any ary any am-pelantanana karana avy any Tamatave izy io tsara ny ilazana an'izany ary hiezaka hicorrompre ny fitsarana ireo karan'ireo mba hanafaka anazy efa-da eto zany de par analyse par constat des faits de mamela ilaza hoe zao kosa jerenao le zavatra mitranga zany hitanao hoe misy boakely ao tena mbola tanora de tanora tratran'ny influence an'le tena hoe fa gangster tena enjana manana noaviny le boakely certes il a fauté oui bien sûr c'est vrai kanefany mety mba manana noaviny izy ohatrany ambony terrain de foot tsy mivoaka ny carte jaune raha tsy manao faute indroa anao satria miteny hoe enfant madidio izy na hoe ahoana fananohana anao le hoe peu quelques jours avant ny samborana an zareo de isaika hifamitra-pihavanana ary analany ny inona izy teo ny plainte zay napetrany ity ranamany ity raha tadidinareo napiditra ny vadiny Ramatoa Raisa teto amin'ity fandaharana ity natao interview de tam'izay andro zay teny taminareo hoe rapitso indray tory ny Andriamatoa Kofaly Daya
Rehefa natsoko tout de suite peu avant ny émission nampidirako satria tsy mety manko le hoe mampiditra olona ray ianao de lasa manao mizana tsindrinily. Tsy mety zany journalistiquement parlant. Fa de miantso an'ny Kofaly Daya aloha hoe hanao interview anao moa za manaiky venao. De ozy izy hoe tam'izay izy no natsoko aloha. Alao aloha izy eritreritra omeo atsasakadiny kely ka zaho hanao interview an'le olona fa hanao interview an'ny vadin'ny madame Raitsa zaho ka ahoana ny hevitrao? Ataovy ozy izy fa tsy olana amiko zany fa zaho izy afaka atsasakadiny mamaly anao. Vitako zany engagé tamin'ny interview tamin'ny madame Raitsa. De rehefa madame Raitsa, monsieur tsy mahita tadidiko ny anaran'le rangahy iny. Le vadin'ny madame Raitsa zany e. De rehefa nanao akory aby Patrick, monsieur Patrick. De rehefa vita le interview tamin'ny monsieur Alain. Azafady doko fa ataoko hoe Alain satria le nom-nao tsy tadidiko mihitsy azafady doko, ialako tsiny. Ka tsy fahalalam-pomba manko miantso ny anaran'olona tsy complet. Dia rehefa niantso ny andriamatoa monsieur Kofaly Daya, dia tena nieritreritra ozy izy alohako ozy izy angina. De niinsista taminy pendant 2 jours mandrapahatongany la journée mandrapahatongany niampitso peu avant hanaovako ny émission fa tsy nety mihitsy le raha namana. Donc anareo zay mieritreritra zany hoe nampidiriko de manière unilatérale fotsiny ny source zany hoe natao interview ho an'ny monsieur Alain dia andriamatoa Kofaly Daya koa de niezahana natao Alain Rakotondrino misaotra teo. Alain Rakotondrino. Kofaly Daya koa de niezahana natao fa tsy nety izy. Inona no tiako tenenina am'izay? Ny tiako tenenina de zao. Ary teo no natsapako fa tratran'ny influence an'ireto le efa zadrarà resaka malveillance na malfaisance ohatran'io ireto partenaire miaraka amin'le Kofaly Daya any ka vitan-dralà ny manipuler an'le boakely. Ary za siora fa nahino resaka plainte iny ara satria quelques jours avant n'izy vao sambotry de nisy mihitsy ary tamiko izy mifampiresaka hoe efa mihitra-pihavanana de za moa niteny mihitsy hoe nareo ne samy mafy hoy. Ary ny tena grave amin'io samy higadra nareo raha mahery angambany izy zao de tadidiny zay teniko zay hoe samy mafy nareo fa raha zaho any amin'ny placenareo fametrahana fihavanana. Fa zay mpanao gazety anio zaranay ary nareo miady eo de misy zavatra tantarainy zay. Fa tsy mety amiko le mahita olona miady surtout hoe fa manomboka menomenona ny olona hoe raha vao gasy de ohatran'izao, raha vao gasy de ohatran'izao. De tsy mety le izy fa mety mihitsy zany hevitrao zany hoe hifampihavana. Malheureusement moa vao sambotra izy. Eo mahatonga anahy miteny hoe ny fitsarana manko tsy voatery loatra hoe mesure tout simplement pour sévir fotsiny. Fa misy koa ny mesure amina resaka hoe éducative. Mba ahafahana mi-réintégrer an'le olona ao anatina société normale dia tokony hisy zavatra zany considéren'ny fanjakana hoe tony mbola manana avenir tony tanora tony. Ary zay no tena sarotra am'le asa nampitsara io satria j'enlève de là zany le resaka récidivisme za tsy mahalala mihitsy hoe
sao dia efa misy récidivisme ny an-dralahy, zay kosa aloha tsy fantatray. Ialako tsiny be dia be. Fa ny tiako tenenina hoe misy ny mesure hoe tena punitive zany a, afin de sévir, fa misy koa ny mesure certes punitive fa éducative ihany koa. Zay tokony manana côté éducateur zany ny mpitsara ao anatin'ny zavatra ohatran'ny mitranga ohatran'io. De avy indray zao ny sasany teny hoe nahazo saosy be tamin'ny kofalia ndraiky am'le ry. Zay filazanareo azy tsy rarahako tompoko, tsy rarahako. Fa rehefa nijereko le zavatra, le dossier rehetrarehetra momba an'ireo bandy efa tara eo, de tena teneniko anareo fa les deux autres, tsy hanonona anarana, ce sont des vrais et des vrais gangsters. Ary io no malasa saina hoe inona ary no nahatonga an'le pseudo, le olona se substituer hoe lanceur d'alerte niaro an'ireo bandy reo hoe témoin contre Raisavy eny gadrainareo tokony avoaka. Lasa saina mihitsy hoe inona ny zava-miafina ao anatin'ny fifandraisan'ireo olona ireo. Tsy maintsy mifandray ireo olona ireo, quoi qu'ils disent. Ary fantatra ny relais de transmission, ny olona mampifandray an'ireo olona ireo. Entre autres, Lanto Rakotomanga député. De fantatrareo ny toeny, efa nazavaiko hoe hay ve reto olona reto ray promotion tamin'ny CDS, ary semble-t-il binôme mihitsy. Eo zany Andriamatoa Andry Rajoelina zany dia voafitaka tanteraka. Ny premier ministre koa voafitaka tanteraka angambany. Satria kay ty zavatra ty fuite d'information voaka rehetra ty zany, na eny amin'ny fitsarana na eny amin'ny polisy, dia miainga avy aty amin'ity député ty antsoina hoe Lanto Rakotomanga no miparitaka eran'izao tontolo zao. Azonareo antsoina telefôna na rapitso hoe ahoana ny ahatongavan'izany, satria mba tsy mety ihany zany hoe lasa izy mitatatata ery amin'ny devant ery hoe namandahy efatra ary mbola lany Andriamatoa Andry Rajoelina. Là, c'est le front office, le front line, front office plutôt. Fa atao amin'ny back office izy zany hoe aty andamosiny Andry Rajoelina manatrato-katsy an'le filoham-pirenena satria oui, BM koa anatiny. Satria efa nisy sary nandehandeha tany nalefan'ny olona hoe ty zao ny izy. Et finalement zany reto olona reto manao réseau. De pour une cause vretra be ohatran'izany, zay tsy fantany akory hoe mety haningotrinogo zany le État, le fanjakana. Zao misy manao menace tonga de mahasahy manao communiqué hoe raha tsy avoakanareo reo. Hihetsika zay. De menaran'ny député cité ny voatonontonony ery ananiny ery. Fa nga le olona raha miara-maka sary am'le olona de midika hoe natafaraka avy eo de midika hoe mpanao an'io zavatra io. Iny aloha zany mbola zavatra fandray iny, mbola resaka hafa iny. Afaka miaro ny tenany Andriamatoa Sy teny zay voalazalaza tamin'ny menace androany. Fa tsy ino hoe Andriamatoa Sy teny de hiditra amin'ny zavatra vretra be ambany be ohatran'izany hoe ataovy le ty menace raha vao tsy mivoaka reo de taritsika mivoaka hidina an-dalambe. J'ai mes petites idées dans l'histoire. Fa je garde pour moi. Zay mety tseritseretinareo akory hoe ahoana ny fitrangan'izany. Fa là,
Je vous dis ce dont vous avez envie d'entendre. Je vous dis ce dont vous avez envie d'entendre. Mais je garde ce que j'ai comme information et renseignement précis. Inona no tiako lazaina ao anatin'izany resaka slow body rehetrarehetra zany. Tamin'izany andro aho niteny hoe ary tena nalahelo an'Andriamatoa hierahanjareo mampianana tamin'izay fa tena tsy hafeniko anareo zany. Zany no mampatonga anay hoe facile be ny fampihavanana, izay ihany no naka inisiativa fa tsy nisy intermédiaire ny fampihavanana taminay amin-dralahy. Satria rehefa nijereko le manodidina azy tamin'izany, dia zaho tena infiltré tanteraka le pouvoir an'Andriamatoa, Hery Rajaonandriamampianana, le fitondrana. L'après m'avait donné raison. Enfin, actuellement, ce n'est pas une infiltration. C'est plutôt des fatana tutakeli. Et qui n'ont pas d'état d'âme, encore moins de vergogne, ni scrupule. Olona miteny anao erianan'ireo hoe namantahy inefatra ary lany Andriamatoa Rajoelina, ary tsy maharaka ny ritma Andriamatoa Rajoelina ireto mpiara-miasa aminy. Vao malomalo tsika na eny ny tenin'ny ministre Joël hoe il faut arrêter ce trafic d'après le ministre Joël Randriamandrato, oui, le président avait bien dit il faut arrêter ce trafic. C'est-à-dire un trafic en volamena zany. Ça me réjouit d'entendre ça. Et les paroles ont été suivies d'actes. Entre autres, une arrestation de Pandreto. Donc, de ce côté-là, zany, efa hita zany fa misy fivoarana tsikelikely raisiny le fitondram-panjakana, du moins ny présidence, fa tsy ny primature. Hitanareo amin'izany zany fa le présidence miezaka miazakazaka, le primature tsy hita tableau anatin'le film. Nefa rôle ny PM zany. Tao anatin'ny intervention anga Joëline tsy naheno mihitsy nareo hoe ny PM mananao miteny an'izao fa le président izy. Efa soit ny tolona momba ny volamena io tsika, tsy andrano le président maka décision, dia tsika indray nandeha teny hoe non, tsy mety zany, aza arrêter andreo. Ah non, on n'est pas comme ça. Attention, on n'est pas comme ça. Io zany le izy. Ka le président teny il faut arrêter ce trafic. Ce trafic. Atao ambadika, efa misy olona arrêté. Atao ambadika misy olona izay akaiky. Sarotra la mode manko le fiteny hoe désangé zao. Izay tsy eritreretin'le président akory ny suspicion hoe ity lantrakoto manko ity ve dia mahavita an'izany. Tsy fantatro hoe Andriamatoa président fa tena akaiky ireo olona eo ary binôme. Se misy miantso ny olona eo dia meko ny détail rapitro, fia des détails précis. Tamako efa niannonsiako teto publiquement tsisy zavatra miafina tompoko ary mbola averiko ihany. Naannonsiako teto tamin'ny page sy ny compte Facebook hoe mangataka afiarahana miasa amintsika amin'ny fitondram-panjakana noho ny renseignement be dia be eo am-pelantanantsika. Anaiky ve tsika sa tsy anaiky? Dia nanao sondage teto dia mifanaraka hoe amin'ny dossier anankiray ary izy dia raha vao misy résultat dia hitantsika eo. Io tokoa ny résultat fa nisy. Mandeha koa zao ny fisamborana ny tompony nandraikitra ambony eo amin'ny CNAPS. Tsy afaka miteny ao zaho hoe ianona satria mbola présumé innocent ireo olona eo. Allo azavo dia mila mitandriny eto fa tsy miteniteny foana. Tompony nandraikitra ambony ao amin'ny CNAPS.
Zany hoe misy progression dans le bon sens zany izy ary zavatra nangatahantsika efa ela. Presque herintaona mahery. Tsy anie le volamena mivoaka e! Tsy anie le jaune mivoaka e! Izy io manomboka mandeha. De misy olona soi-disant akaikin'le président mamoaka ny information ary ananina ary de gaga anao aveo hoe olona tokony ho faly fa misy arrêté. De le olona tokony ho faly indray am'le arrêté no mijoro hoe tsy tokony arrêteny reo olona reo fa zao. Asa avaiza ny source-ny information? Afahany miteny fa tsy nanao an'izao reo olona reo na tsy nananao an'izao. Fa ny ahy toko matoa miteny hoe nanao reo olona reo de manana proof aty. Azafady, ka rehefa tena tonga ny tokotokoa tsy eto nampisehoako an'izany fa ny mpitondra manam-pahefana zay manana droit, manana pouvoir afaka miarrêté olona. Aza mieritreritra akory hoe inona ny proof any ampelantanan'le ry satria tsy eto no nampisehoana an'izany. Mazava. Eo ny mahatonga an'le mba tokony jerena mikahan'ity le ankiray ity satria zay tsy raro atsika eto hoe engany mba higiady reo olona reo na hoe engany tsy higiady reo olona reo fa ny zavatra irina de mijoro na mipetraka amin'ny famarinana ny zavatra rehetra. Fefa maheno aho hoe misy vola be jusqu'à hauteur de 15 milliards mandehandeha any en contrepartie ny liberté provisoire an'ireo olona reo. Ndrany hoe zany rehefa naheno mais de manière tardive tsy fôtin'le Al TV fa voatery tsy maintsy niteny ny tompon'andraikitra eo amin'ny fitsarana hoe azafady fa tsy ny pôlisy akory fa hoe efa mandehandeha any ny didy na ny avis de recherche ho an'ireto indo malagasy maromaro. De comme d'habitude moa rehefa bebe vola de tsy tononona. Andrano zay ny pôlisy de namoaka indray vehivavy anankiray. Kinga be mihitsy le pôlisy économique. Fa reto nanaovana avis de recherche zany hoe wanted tsy mivoaka. Amiko aho je suis désolé tena miala tsiny aho ary tena miala tsiny mihitsy aho satria zay no nanaovako an'ity fandaharan'ity androany. Tokony tsisy androany. Navela aloha reto nitsoaka zay vao napetraka ny dispositif d'arrestation rehetra. Fa tafatsoaka mery le rony e! De anjaran'ny Andry Rajoelina ve ny andeha hisambotra ny Andry Biary? Efa any ampelantanan'ny fitondram-panjakana any ny proof momban'le boyau. Rapiditra izy le 11 mars. D'après mes sources, il sera présent à Nosy. Donc, tokony isy zany tompon'andraikitra hanatanteraka ny adidiny. Didy fisamborana sy ny avis de recherche. Tsy mivoaka ny sarin'ireo, reo karahan'ireo. Fa raha vao galasa aminy tonga de iny placardé mivoaka. Kinga mihitsy le rony mamoaka azy. Inona ny dikan'izany?
Mialatsiny aho fa vola be ny dikan'izany e, misy vola hoe tsy personne n'est dupe. Efa miteny zao ao anatin'le ankety ve? Miteny rehetra hoe ianona ny tompon'andraikitra amin'io, ianona ny tompon'andraikitra amin'io. Tsy zany ny fanontaniana tao amin'ny lahy. Zany anie le izy. Oka tsy mahafantatra an'izany nareo. Zany ny zavatra mitranga ao anatin'ny ankety tamin'ny anketin'ireo fadareo. Miteny zalahy hoe ianona tompony tompon'andraikitra amin'io. Tsy zany no anontaniana amin'ny lahy. Avadika le izy de forcena fotsiny le olona hanao siny. Zay tsy mirevele. Fa zao rehefa niditra direkta ny fanjakana hoe voatsoky ianona. Voatery tsy maintsy nandeha tamin'ny nitsiny sy ny tokony lalany ny ankety. Zay le izy zany. Ary rehefa tratra manko le kadôro na le bebe ao anatin'io de misy trondro goavana be zay tompon'andraikitra irery ary voalohany, pour ne pas dire le monopole de ce réseau, de mafia. Tsisy volamena afaka mivoaka ao à Madagascar sans l'accord de cet homme, de l'homme en question. Oui. Fa io efa tamina réseau any Comore, Mayotte, Afrique du Sud. Efa mipetraka ny réseau de lasa ny 73 kilos efa signalena ny Afrique du Sud hoe misy 73 kilos lasany petao. Lasa ny tany Comore efa misy réseau lasa n'izao. Reo koa moa rehefa manao zavatra zany samy be resaka daholo rahalahireo, sokona mifankahita tay dia mifankatratra ao. Azafady tompoko ny fitenenana. Tiako tenenina aminareo amin'izany de zao. Misy trondro be ngeda be eo ambadika io. Ary zay no mahatonga an'le hoe sarotiny mihitsy le atao amin'le hoe tsy maintsy tazomintsika io minina io, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit. Ministère des mines zany. Satria ny antony de zao. Interdit ny exportation. Nefa ny fitrandrahana mandeha ihany. Ny banque centrale koa de tsy mividy tompoko. De makaiza zany ny volamena, produit zavan'ireto sinoa, produit zavan'ireto le malagasy. Satria rehefa mitobaka le volamena eny amin'ny marché, tsisy ny exportation, tsy mividy ny banque centrale, de mazava ho azy midina ny vidiny. C'est tout à fait normal. Il y a plus d'offres que de demandes. Il n'y a qu'un seul ou deux réseaux qui achètent. L'autre réseau, c'est un réseau clandestin par rapport aux deux premiers. Le cartel de Mavuk et le cartel de Beirut. D'accord? Ka rehefa tsisy ny exportation zany hoe tsisy olona andeha hanao aventure, sauf reto le troisième réseau, le tratra tany Comore sy tratra tany Afrique du Sud, satria ireo koa manana ny réseauany. Dia midina ny vidin'ny volamena. À un moment, efa tafakatra 1 million, d'après mes enquêtes et investigations. Actuellement, le gramme, il s'achète entre 650 et 700 000. Donc déjà zany achat local na locaux, ireto mafia efa migane 300 000 francs par gramme. Et cela nous fait 300 millions par kilo. En dehors ny hoe tokony ho azony tombony any amin'ny cour international en Dubaï. Et vous allez faire le compte. Facile, ces gars-là, ils touchent autour de 500 000 francs par gramme.
c'est un marché juteux. Ary eo tsisy etadamina mihitsy eo fa tonga de zay mahatonga an'ireny hoe ahoana ary lery tapitapika eo tonga de manam-bola be, bandy kely ohatran'izao satria zay le raisonnement. Ary raha vao tsy mahazo tso-drano amin'ny parrain de tsy tafa. Zay le ao anatin'izay le sokatra ho aho. Tsy mahalala akory hoe ahoana ary ty bandy be ty, trano mijalajala firy namboarin'i lery, sasany tsy mahazo autorisation akory, sasany tonga de jiro eny amin'ny poteau an'ny JIRAMA no alainy, de tsy mbo misy service ve tompoko amin'ny resaka bien malaky, enrichissement sans cause. Midina manao enquête hoe ahoana tompoko reto trano mijoalajoala reto, ahoana tompoko ireto tomobile be dia be milamina be rano tokotany reto. Il y a plus de voitures que d'enfants. Il y a plus de voitures que de chiens. En plus, tsy anjaza daholo. Et quand on regarde le propriétaire, le mari zany, à peine il a 32 ans, à peine il a 34 ans. C'est un jeune qui a vu sa réussite au bout de 10 ans maximum. Et on ne sait pas pourquoi. Comment il a fait? Inona mamay be ao anatin'izany? Misokatra ny lasa. Amina rivony. Nefa soi-disant espèce protégée. Il y a beaucoup à faire encore, mais on peut déjà, avec un peu de réticence, on va dire, va-t-on dire, mais c'est déjà un fait, que ça avance timidement, mais ça avance, mais il faut que ça aille un peu plus. Et ne pas choisir, ne point choisir ses cibles. Imposer auprès du ministère de la sécurité publique, satria izy ndraiky an'ireo fadary hoe izy aby placard eo, afiseo le olona atao antidy. Fa maninona izy io no tazomin'ny lafotsiny eo. Là zany miala tsiny monsieur le ministre tompoko miala tsiny fa ialako tsiny zay iala zay. Oui, c'était un projet maintenant Jeep KLB. Ça a été un projet mais c'est pas adopté. Fa maninona le izy iny tsy avoaka an'ilay tompon'andraikitra ao amin'ny ministère en sécurité publique. Ministère hoy nareo? Non, tsy ministère zany ao. Misy resaka vola be aza mba avoaka rangahy le sary fa tena aleo tsika mifanaraka. Aleo rangahy aza mianakavy aloha hitsoaka zay anao vao miazira. De tafatsoaka sosoa le olona. Miala voa mahamby de mandeha vedety rapide. Azaiko safamidy any Sainte-Marie. De ao Sainte-Marie miaka de zany ve de tsy atao zany e. Tonga de alefa ny enquêteur hoe iza ny sambo niala teto miaka la réunion entre an'ireto période reto. De tonga de mandeha ny enquête. Fa tsy hoe mody asiana voiture de police ary am'le magasin efa midy. Any Tamatave io zany. Efa midy be daholo le magasin. Les activités de là, de zay vao mba misy voiture de police anankiroa eo. Et c'est le monde à l'envers. Ry olona be voka tarihana natary raisa, ao indray zao miteny hoe miara-ndray indray le be voka nametrahana tomobile de vantrano. Zay kosa aloha ny lalàna.
rehefa misy suspect atahorana hitsoaka ka misy incapacité physique na indisponibilité physique de mipetraka devant, pour ne pas dire mipetraka devant amin'ny varavarana mihitsy ny élément amin'ny gendarmerie na amin'ny polisy. Raha tany amin'ny hôpitaly moa de teo amin'ny varavaran'ny hôpitaly mihitsy asiana seza ho aho de misy élément amin'ny polisy eo, zay lalàna zay. Fa ity navelany tsoaka aloha le suspect. De zay vao mitonga ny tombo. Mais non, iza lesy nambakain'laisany amin'izany a? Iza nambakainareo amin'izany ry fano a? Mazava be zany. Bon, hiditra amin'ny resaka knaps tsika. Tsy andefa hira fa tsy atao lava be tsinona satria efa alim-be tsika. Efa manomboka manofy koa zay ry bebe. Misy ramatoa zay de rehefa mijery anahy izy a dia sady matory izy indraindray no mitsitsifoiny a de tena hoe ozy ny vadin'izay tena miondana anao mihitsy io vadiko io. Kanefany rehefa mijery anao izy indraindray matory de raha vao tapaka le izy indray manontany hoe ohatray to tapaka, to tapotra. Kanefa le izy tsy tapaka fa indraindray ianao mijanona kely miteny takan'izay nataoko zay de taitra le ramatoa zany. Bon, hiresaka momba ny knaps tsika. Tsy hidirako satria efa nitantarainy reo le confrère na collaborateur na ireto lanceur d'alerte ny détail rehetrarehetra momba an'izany. Fa tsika moa zany a tratran'le hoe consulte tsara. Rehefa zao zany technique de base no meko anareo amin'izany atao hoe investigation zany. Zao no nampianarana anay hoe rehefa tonga le renseignement dia tsy maintsy fantarinao aloha hoe iza, qui c'est qui est derrière ce renseignement? Qui c'est qui a donné ce renseignement? Raha izay. Faharoa, inona ny objectif an'le olona nanome renseignement na le information? Tsy maintsy fantatra koa zay. De fahatelo sady farany dia consulteo ny source parallèle mba ahafahanao mivérifier na recouper mihitsy ny source environnante n'le information na le renseignement. Zay ianao vao manapa-kevitra manao billet na manao reportage na manao éditorial na manao chronique na milazalaza momba an'iny renseignement iny. Qui vous a donné l'information? Quels sont leurs intérêts, sinon leurs objectifs? Il faudra recouper toutes les sources possibles, éventuelles. Déjà, natao aloha zay a momba an'ity knaps ity. Zay ianao vao miteny ny zavatra maro. Misy akamak'izay efa elaela tsy mifampiresaka tamiko fa mifampiresaka zay mindralandro any nanao échange ary je rends hommage à cet ami en question de longue date. Efa ela zany no mifampiresaka tamiko ary efa ela koa zany raha namana zany. Malheureusement tsy afaka tononoko aminareo ny anarany fa anisan'ny olona estimeko zany olona zany ary misaotra betsaka tamin'ny échange.
le vidin'le tany aloha zay resahantsika eto dia tsy 12 miliara fotsiny fa tokony tafiditra ao anatiny keo ny frais ny huissier. Zay adininareo tanteraka remarque zay 1 milliard 250 ngambany izay ny frais amin'ny huissier. Ary bizarrement zavatra ataon'reto mpitondra fanjakana reto de le huissier ivelana Antananarivo foana. Huissier avy any Ambositra tokoa no nampiasain'zareo. Raha izay. Ataoko fohy ity satria atao matière à réflexion ho anareo, ho antsika rehetra mba ahafahana mifandinika amin'ny zavatra rehetra. Raha mijery ianao eto hoe eo ambany maso zany 250 millions d'honoraires na huissier zany ty. Raha zafin-dratandra vahiny 250 millions. Manahirana amin'ny mieritreritra zany ary tsy vitan'ny hoe indray mandeha. Fa matetiky efa mahatratra hatrany amin'ny 750 millions le izy. Tsy hany ny idirako fa ato amin'le zavatra nazavainy Ramatoa Clémence mpanolontsaina munisipaly tao amin'ny commune. Ny resaka procédure aloha ny hazavaiko anankiray. Tsara ny mahalala Ramatoa Clémence fa ao anatin'ny droit sy prérogative-ny CNAPS ny mafindram-bola. Tsy mbola niteny ianao de efa nanazava an'izay ahako omaly hoe rehefa tsisy vola amin'ny fanjakana dia matetika amin'ny CNAPS ny mihindrana ary misy zanany. Ny tsy fantako moa hoe misy zanany ve le 11 milliards ariary nindramin'ny CUA commune urbaine n'Antananarivo tamin'ny CNAPS sa tsy. Zay tsy fantako zay. Zany hoe raha dans ce cadre-là zany tiako ny fahafantaranao amin'ny CNAPS zany hoe manana droit izy rehefa hoe organisme étatique zany. Raha izay zay nahatonga anahy niteny hoe na any amin'ny fiaro any ara de efa mivoaka koa moa zany ny resaka ACM zao de mila trandrahana daholo zany rehetrarehetra zany. Fa tsy ino ny compliqué ao anatin'le tantara Ramatoa Clémence satria misy zavatra androany ho lazaiko anareo le izy. Ary tsy afeniko fa saika adiniko izy io fa taloha manko tamin'izany andro zany teo ambadiky mitsangana teo misy tantine anay de misy ramatoa zay mipetraka teo ambadiky mitsangana teo tamina trano fotsifotsy zay. Tsy ho lazaiko aminareo satria ajaiko tanteraka io ramatoa io sy ny vadiny satria mpiara-miasa zay tao amin'ny Galana. Ny tenako moa consultant externe tamin'izany en tant que consultant pétrolier zany. Fa tsy ho lazaiko hoe izy olo io olona manakady zany ary tsy voaroroy amin'ny resaka magognity. Ary saoran'Andriamanitra raha les circonstances sont données hoe afa-doza tamin'reto banderole reto.
Ce grand monsieur, cet illustre monsieur, il va se reconnaître. Zao le izy a. Ty resaka 11 milliards ariary ty, commune ty, soi-disant hivitanana ny Easy Park. Zao tompoko a. Samby naheno daholo tsika rehetra tamin'ny propagandy. Iny tsara, samy naheno daholo tsika tamin'ny propagandy fa zao ny vavan'ny Andriamatoa naina andretsitoina. Easy Park! Roatsika zany! Easy Park! Roatsika zany! De zao a zany manontany hoe tena voan'ny naina daholo ny kila. Easy Park! Roatsika zany! Tamin'ny fotoana iny malagasy zany nieritreretra hoe roana ny Easy Park. Ay le izy ay raha hoy roi antsika zany, mpanjaka atsika zany. Satria raha ny satantara le malagasy hoe roi atsika zany, dikan'izay de hoe roi. Tsisy ny teny mihitsy tao hoe hovidina. Hovidin'ny commune urbaine an'Antananarivo ny Easy Park fa hoe roi. Qu'ils vont dégager, pardon, qu'ils l'enlèvent de là. Tsisy idiran'ny Easy Park ty teniko ty a. Les Easy Park, ils sont dans leur droit. Ah non, vidiny laisany kosa ny anay fa satria ty concession, ils sont dans leur droit de réclamer quelque chose. Fa là où le bas blesse, je suis désolé, mamien. Rasolondraibe, je suis désolé. Mpinamantsika fa raha raha-pirenena ty, fa tsy maminena akory ny meloko eto. Fa raha mandeha ty zavatra ty, voarinodrinotra koa maminena aloha. Tsy afenina zany. Zao le izy a. Ary eo no mahatonga anahako miteny. Ary tiako be manko le hoe miteny ny eto amin'ny fandarana de mi-exécuter le fanjakana hoe raha marina koa zany tenin'ny Monsieur Fleury zany a. Taddio tsara le teniko ho moaly. Tsy afaka moaly izy iny, moaly ka. Hoe, enoy, mba tsy hisian'ny ambiguïté fa ny tenitsika hoe tokony kosa amiko koa les procès am 21 concernant les Jojo et consorts. C'est un procès non-sens. Tokony sans suite le izy depuis an'ny audition tao amin'ny parquet. Parce que l'intention était admirable, de bonne foi et entièrement et complètement désintéressée. Au contraire, ils ont agi pour l'intérêt unique de l'entreprise, parce que c'est un bien commun de l'ensemble des fonctionnaires et ceux qui cotisent auprès de l'organisme en question. Zany hoe admirable zany, désintéressé et de bonne foi ny zavatra nataony reto olona reto. Fa za kosa de miteny hoe ça ne va pas s'arrêter là. Il y a abus dans l'espèce. En la matière hozy izy nareo mpitsary zay. Teny an'izay a, omaly enoy. Ireny ny tokony jerena akaiky izy fitondram-panjakana fa tsy tia lera namany ity satria tsy déplorable les intentions na les objectifs-ny. Au contraire raha tokony hoe tokafana izy ary amin'izay fotoan'izay tokony ampirisihana ary izy anaraka ny lalàna amin'ny zavatra fanao ohatran'izany satria ny olona ohatran'izany no ilain'ny firenena ary ny olona manana courage ohatran'izany masahy mamoaka ny zavatra ampabimaso. Satria raha vao nivoan'ny syndicat manko ny nitondranareo azy tamin'izany
na ny hoe mpiara-miasa ao anatin'ny knapsa mitondranao an'izany dia tena lazaiko anao fa applaudi anao ngiary jojo fiangaviana no ataoko izany no mitondra fanjakana hoe ajereo kosa satria malgré ny violation nataony tsy izy mipiblie an'ilay zavatra de manière abusive fa marina fa il y a un délit flagrant de violation de secret professionnel ao anatin'ilay izy ka zay no angatahako hoe applaudi anao ngiary jojo fiangaviana no ataoko izany no mitondra fanjakana hoe ajereo kosa de afera hoe tiananao avy an'izao tiananao anina zao ireny iny tokony jerena akaiky ry fitondram-panjakana fa tsy tia mitandrina tsy manana droit koa ray tena an'ilay olona hoe ianona nanao an'io ho an'ilay olona vilaza ao anatin'le afera hoe tiananao avy an'izao tiananao anina zao ireny iny tokony jerena akaiky ry fitondram-panjakana fa tsy tia le ranamany ity zay le izy hoe tia le nanao abu an'izao na tia nanao zay satria tsy tononona le izy ary le olona le postan'le olona satria mbola tsy fantatra ny tena ndraiky ny ao anatin'le zavatra donc mila mitandrina zany ianao fa zao ity zavatra teneniko ity tsy azo lavina ary isaorana n'le akama nampatsiahy anahy satria tao anatin'le paramètre d'enquête le izy fa adiniko tanteraka zao a ny publika de mieritreritra na ny opinion de mieritreritra fa tsy réseau ana mafia no miarira ao anatin'io zavatra io mila miheno tsara nareo conseiller municipaux zany hoe nicréena les besoins ary nisy zavatra nanaitra anahako ny teniny Ramatoa Clémence ankeo hoe izahay ne jusqu'à hatramin'izao tsy mahalala akory ohatrinona ny tena vidiny ny vidanana Mezy Park de namaly moa ngiamera hoe ohatran'izao ny après-midi rehefa nandeha tamin'ny vaovao moa zany nainoina azy fa tsy idirako ny détail financier fa zao le izy inona ny 73 toko 60+13 zao le izy azavako anareo un peu de suspense mais vous allez suivre de rehefa mipetraka teo ambati mitsangana teo azy zay de misy Ramatoa zay teraka zazavavy anankiroa rehefa lehibe reo zazavavy reo tsara tarehy reo dia nanambady ny anankiray tsy tononoko ny anarany azafadoko satria tsisy idiran-drareo le izy ny anankiray nanambady ny Andriamatoa Naina Andretsitoaina io mivadiny voalohany le anankiray nanambady Andriamatoa Mamy Rakotondrainibe de any Marivo Salosana zao de hoe tsy tokony lazainao kosa zany fa vie privée zay ny le teneniko anareo misy limitiny ny entre ny hoe vie privée sy ny vérité tsy maintsy établissena satria miaingo eo ny filiny zany hoe vadina mpiravavy zany ireto olona reto i Mamy DG any ino dizy teo Knaps sy Andriamatoa Naina Andretsitoaina zay tompon'andraikitra merany CUA mpiravavy ny vadin'ireo
Fa samy efa nisaraka. Satria nahita tanora izy mitsano dia nisaraka reto izy. Fa ny fisarahany ihany tsy hidirantsika fa ny zavatra misy eo anatrehan'ny firenena no hidirantsika. Zao le izy. Réseau io satria ny antony dia zao, sady mitady dossier io anankiray. Fankalala tsara izy mirahalahy. L'autre a créé le besoin pour l'achat, soi-disant, des e-parcs, et l'autre a accepté de financer. Et pour que les choses se rendent, soient faciles, il y avait un facilitateur derrière. Et c'est celui-là, d'après les dires, 12 présidents. Malaza be manko zay le hoe 12 président zay. Izy mitsambo teo mifankalala. Ilan'ny commune entre guillemets zay teneniko teto hoe roi atsika reo. Elle izy mivadika ROI, notre roi, notre mpanjaka. Les e-parcs, donc mila payena tel milliard. Asa tsy azoko hoe inona no de mampitangana be loatra an'le vidin'le e-parc. Tsisy idiran'ny les e-parc ty zavatra ty. Mila payena ny concession. Fa amiko, il y a un dépassement énorme par rapport à l'estimation du rachat du projet. Les deux décideurs se connaissent. Naina sy mana vadana mpiravavy raha nisy de nisy ngamb'izay 3 taona na 4 taona na on va dire hoe 5 ans no fampisarahan'ireo respectivement tamin'ny vadiny. Fankalala tsara reo. Tamin'ity facilitateur anankiray dia mamaika nety ny zavatra satria hoe manana lamosina solide tsika, manana protecteur solide tsika. En plus, 12 présidents ny zavatra miainga. Io 12 président io, à vérifier io. Satria raha amin'ny mode opérateur an'ity le facilitateur ity dia mihinandrery. Mihinandrery. Tadiditsika ny tonga dia nitondran'le filoham-pirenena any Andriamatoa, Edgar Razafindravato, tonga dia ny s'impose izy tany Sambava hoe ity ny tompona andraikitra amin'ny voalohany amin'ny voanio. En fait, c'était ça la mission en question, le déplacement à Sambava. Parce que les gens, ils ont commencé à râler. Ils étaient tout près de se manifester, à révolter. Il a fallu que le président intervienne. C'est trop facile, zany raccourci zany, monsieur Fleury, rakoto malala. Dia sambina eny daholo tsika hoe ay ty don zarazarainy ty ramatoa kabovotra be ran'ny tanàny ity. Vola octroyé sans qu'on ne sache. Mais il y avait tout simplement une largesse financière, largesse d'esprit, on va dire, de gentillesse, de la CNAPS, des cadres décideurs de la CNAPS. Et ino vola madame an-tany mizara don. Mananana zany atao hoe association raisin'ny tanako zany mivadiko. Fa tena nanao procédure légale tout.
Ny zaraina hoe ho an'ny mahantra de tena nanaraka mihitsy ny tompona ndraikitra tao amin'ny BNI satria ny BNI zany tam'izany nanao an'izany ary isaorana ny BNI. Vous allez me demander hoe combien vous avez eu? 3 millions FMG. Fa narahana mihitsy hoe ito ny vidiny de zao de ana de ty ny facture nentina tany amin'ny directeur comptable ny izy teo ny BNI zay vao accepté de bloqué ny vola. Fa ity le olona za mieritreritra eo hoe tena mba olombelona reto olona reto, malala mitretra olona ao anatin'ny fahoriana. Hay izy volany knapy. Tsy ny ray mandeha no ny teny fa totakely io bandy io. Ary efa nasoroko tao anatin'izany le zazavavy hoe ny kosa tsy manao an'izany. Et là je retire ce que je disais. Tamina enitsika tamin'ny fandarana hoe zay de en ligne tsara am'izao sy am'izao, en règle tsara am'izao sy am'izao. Satria manomboka tonga saina ny olona hoe fa maninona ndraiky manome don aloha, ilatsaka angamba ramose. Fa de zao zay ny fe zany, réseau io, Ramatoa Clémence. Maintenant zany ny zavatra tena tokony fantarina ary tsy sarotra ny mahita an'izany tompoko raha tena te hiasa ny samifinina dia tsy maintsy versena ny banky manko zany de ohatrinona ny volany ala vao amin'ny banky espèce de tsy maintsy retsy espèce koa ny saosy zay vao mety. Raha sanatria zany tena sanatria avy mihitsy raha sanatria ka nisy magoy tao sady ny mpiravavy de vidinana izy hiparika de misy facilitateur zany hoe le facilitateur ny patron ary io tsy mihinana na ratsy miliara maromaro. Inona no tiana lazaina amin'izany? Aloha zany de tsy afeniko fa midera an'le fitondram-panjakana hoe io zany efa nandeha aloha zany le resaka volamena. Naka courage fa io moa zany tsy volamena zany fa efa nanomboka koa zany ny anketin'ny délégation judiciaire zany fa mbola Edy Bois de Rose aloha ty zavatra ty évasion. Efa manomboka mandeha ny anketin'ny volamena. De zao iny koa fa any amin'ny local ny Bianco ireto tompona andraikitra ambony ao amin'ny CNAPS. On ne peut qu'applaudir le premier responsable de la République parce que efa misy évolution zany le izy hoe ça progresse zao Andriamatoa filohan'ny firenena ary tokony ny vahoaka de miandry an'izay fa rehefa manao de tsy manao amoaty satria ho sarotra ny lalanao tompoko zay no natonga nahako ny teny tany amin'ny voalohany hoe be dia be ny malagasy tsy teo eo amin'ny plasinao satria vaky barara ny zavatra mitranga zany amin'izao fotoan'izao fa matoa ny fanjakana masamisambotra n'reto olona reto tompona andraikitra ao amin'ny CNAPS de tsy tokony migadeze imamy rery raha Kotodrabe moa ny anaran'ny Evaline sa iza moa izy teo. Indray manko maminy aina indray izy hiparika zay atsoroka eto hoe izy tsisy idirany décision ny CNAPS fa ny aiza la limite mahazo ny volana izy ny investissement nataony tao de fa ça va pour lui. Maintenant kosa nefa raha démontré hoe ao anatin'ny enquête ndray tsikombakomba tao anatin'le magoy zany hoe zafadoko boîte aux lettres eo anatrehan'ny lalàna zany meloko ihany koa izy. De za tsy te hiditra loatra amin'izay fa manana ny responsabilité izy na irresponsabilité ao anatin'izany
Fa tsy tokony hijanona eo amin'ny mamy ihany zay tompony andraikitra ny kinapo sadia izy sy izay mpiara-miasa aminy, fa tokony koa mandeha une ouverture d'enquête ao amin'ny commune urbaine d'Antananarivo, mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, quoi qu'il fasse, il doit être convoqué. Même déjà hoe témoin aloha ao anatin'ity affaire kinapo sy ity. Ianareo mitsamo eny mifankalala e. Milaza nge amera hoe herintaona. Mais herintaona nazara ve azo honorerana 11 milliards tsy andrasako herintaona io. 55 milliards anie zany le ry e. Andrasako herintaona io inona ny olana. Herintaona ozy ianao mifampiresahana, isan'andro manao tennis foana. Isaky tennis eo amin'ny 10 dia mody amin'ny 2. Oboa avy eo mahazo 55 milliards. Izany tsy hanao an'izany. Fa tsy référence mihitsy hoe herintaona maninona ny négociana io. Tsy izay le veto, fa le zavatra mitranga dia hoe misy vola mivoaka vao mikinapo sa ahoana ny fomba namoahana an'io. Fatao facile loatra parce que les gars se connaissent. En plus, il y a l'autre, l'Escobar qui vient derrière, qui dit où est-ce président ataovy io. Dia mijoboka rehetra. Facile. Rehefa mandeha ny enquête, surtout momba an'le don, dia voalazalaza eo raha matoa ka bofotra be. Eo ny fanontaniana mipetraka. Tsara ve le Bianco? Hanao convocation ny Ramatoabe. Na hanao Bianco bis indray hoe any amin'ny salon an'le rangahy. Takany tamin'ny andron'ny Andriamatoa Rajaonarimampianina izay tsy mahalala inona koa ry amin'ny palais. Hoe le ty DG olona nomeny DG ny DG amin'ny Bianco se déplacer tany an-tranon'le ranamana no manao enquête. An'le ranamana fa le ry zany tsy netiny se déplacer tany amin'ny Bianco. Vous voyez comme ça zany hoe tena masamy défier an'le lalàna mihitsy izy. Ça ve? Est-ce que ça pourrait aller? Ça risquerait d'aller jusqu'au bout ve? Tenako manokana dia miencourager ny fitondram-panjakana. Ary raha mihezite ianareo amin'izany ne serait-ce qu'une minute, dia tsy afenina anareo arery dia milaza fa izay lohara izany no nataonareo dia ampiana ianareo amin'ny communication. Volontaire mihitsy ny tenako amin'izany. Reo reny mpagnome don reny JTTB ary mbola aterena hanonona anaran'olona fa tsy maintsy ajaina ny droit-ny olona amin'le pseudo amin'le ino ty izy teo présomption d'innocence. Fa mahaiza maminany aloha. Zay zany le izy ry vahoaka malagasy miteny androany tsy maintsy nanazava an'izay satria teny anareo aho zany hoe tsy maintsy manao recoupement antsika, tsy maintsy manao hoe miconsulter ny source environnante ny source nazahoana an'itony dossier itony, inona ny tanjona, inona n'izao. Fa zao rehefa manao recoupement anao zany aniza indray le tany vidiana 12 milliards ariary. Ao ny huissier avy any Ambositra, ao ny huissier nomena vola ohatriny 1,250 milliards ariary. Mba huissier io tena volamena be izy zany. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana. Ndao hoe mba jerena any amin'ny domaine le tany. Nanomboka tamin'ny alatsinainy ny mijery an'io. Fa nisy naka ny boky.
Pepita Escobar, Bluestone, merci hein. Zay ny mahafinaritra an'le émission eto hoe zay ny teneniko hoe tiako be nareo, tsy foky mihitsy nareo. Enjana be le culture anareo an. Satria eto tsy mba misy an'izany hoe bravo monsieur Fleury, alefa monsieur Fleury, zay makanao. Fa tena on s'entraide vraiment pour aller plus loin et plus haut et de l'avant. Et rien que pour ça, je vous remercie. Tous ensemble. Hein. Oui. Pepita, adiniky ny revelers. Pepita Escobar, Bluestone. Pepita, pas blue, pas bleu, Escobar amin'ny filazantsika azy. Ka zao, nisy naka ny boky, de tsy hita, ianiza le tany. Fa zao tsy hamela antsika io, fa ny zavatra fantatra zany de zao hoe, ary samy mananaha zany daholo, ny rehetrarehetra hoe, le Tina Sébastien Sarle, dit apprête-nom. Il y a une personnalité qui se cache derrière tout ça. Mais toujours est-il, efa voatonontonona any amin'ny Bianco any, facilitateur. Ka andeve zany ny fisamborana, andeve zany ny enquête hoe ianao tompoko de voatonontonona ato. Un dossier, enquête vous concernant, vous êtes prié de vous rendre am'izao, à telle heure, miandry an'izay ny vahoaka tompoko, ary miandry an'izay ny opinion, satria l'opinion a le droit de savoir et d'être informé. Tanana rano amin'ny mpitondra. Endao e, ndeza tsisy. Rehefa manja. Fa azo asiana demi-mesure. Satria raha tonga amin'ny fety, ringarazina. Hitatsika eo. Tonga ny fety aza milasilasi fa revoninkiasy miaingo marevaka atao vorombolaka mitolatola zato vehivavy miaingitra kely misarin'anjely manao rokrepy izy afatratra indrindaka revo mamindre zato vilahy mifampiatipika mikalzoramely somary mandonaka kely sikiara mikialo angitara Rata afmarina no efa sondrina mitafy jandina tarasumeso la motte taluna taune patalu somary mamolaka kely ambany fa io no mbahainy zaho te hianatra kely asapinga kanefa mandringy so mitolantsika sy mitanila ny tongotra nile fara tonga ny fety aza milasilasi fa revoninkiasy miaingo marevaka atao vorombolaka mitolatola zato vehivavy miaingitra kely misarin'anjely tarasumeso la motte taluna taune patalu sunenenika mitafy sokarapo fefagoka somary mamolaka kely ambany fa io no mbahainy zaho te hianatra kely asapinga kanefa mandringy so mitolantsika sy mitanila la tongotranile. Hello, mamma, ferma sto. Mampanantena anareo fa raha pitsitsika mety hanana vaovao plus. Bebe kokoa momba an'izany hoe anizany tany, ary iza miafina ao ambadiky le société hoe Tina Sébastien. Mampanantena anareo ahako de ho hitatsika eo ny fandehan'ny tompoko fa de mivoatra
engany tompoko mba tsy ho sinema na hoe voatery lefitra noho ny intérêt connexe na convergent na stratégique ity resaka knapy zay ty. Mandra-piona daoloko tain'Andriamanitra, misaotra betsaka na naraka veloma zany vehivavy zany generaly. Zany vehivavy zany nomeko ny akanorako, votojo azy aho dia avy hatrany nietsiketsika ny adalako. Zany vehivavy zany navahako tanatiny maro, mba nampifaly izy nampitomany, ary tena hita fa nasarom-piaro. Tsara tare matomam-babo ahy, tsara tare no tsara fanay tsy tanareo, efa tsy aiza fa eo anilako eo. Mibanjinay mandray ny tanako, manorokay miantsony anarako, jirenareo izaho nefa to mandrelay feo. Teny zany vehivavy zany no mahalala ny tantarako, saroko tsara famboly zany namadibadika ny anarako. Izany vehivavy zany anisan'ny tena be fitiavana, janjelakory izy fa olona ihany fa tena hita fatiavana. Malaly zany ny fianakaviana, matsapy zany ireo namana tiana, fa izy ane sady masika no tsotra be. Tsy hita nisa ireo zay nampiny aho, fa tsy hita isa ireo zay nitalao fa novonjeny, nareo ankizy nareo ray aman-dreny. Teny zany vehivavy zany namela mamy ho an'ny zanany, ka angatako ny ray any ambony any mba ande tsara ny fianarany. Izany vehivavy zany iraiko mba ho fatsiarovana, tsy sento itsony aho na hitomany, satria ny foko efa torovana. Fantatrareo fa tsy natsakakory, fantatrareo fa tsy hipody itsony, nefa naizany ny embon'azy de mitoetreny any. Nany voady ny fanoloranay sy ny adiady zay ny fanaovanay tantaranay, ka mahatonga ianao zay ere zay zay. Zany vehivavy zany, zany vehivavy zany, ny embon'azy de mitoetreny any. Zany vehivavy zany, zany vehivavy zany, no natonga ianao zay ere zay. Zany vehivavy zany, zany vehivavy zany, ny embon'azy de mitoetreny any. Zany vehivavy zany, zany vehivavy zany, no natonga ianao zay ere zay zay.
Irani affarina, andrakane patani, ira pitarina, fayaina nisa, irani azavana. Zay ny anao ngia Bariry Jones. Zay ny hiranao zay. Dahory Attendez Killis, che viene di dire le carte figlia. Attendez Killis, con tu la razzina mi vita, mi fa era maita, sarà nulla se la chitarra degli anni. Attendez Killis, mi devo pure le cattiva cama. Attendez Killis, mi suona caramba fara, mi della salsa zitana. Non aver un amlare fatto un ganifto precizare. Zona, l'Italia di campana malaina, mi sale una buona malaina, la statura dei risori fatto da settimana quant'anni. Zona, si zitta cavale la migliaia, si apre le cenni tarana, solo una manna nera, via la taffitta e la punga sai. Batazan Killis, i dilettari navalina farine, noi e Vertielles, per la satana mi dice, asun disere taniri, senti sarà che cansi parla che Italia di campana malaina, mi sale una buona malaina, Catalura degli risori fatto da settimana cattaglia. Italia, si vita il papà della migliaia, si apre le cenni tarana, solo una manna nera, via la taffitta e la punga sai. Killis, il dalla si mamma di cazzia vituri, Roba San Killis, questa fitta si chiamano i massoni, Yassara con la umanuri, i fare che non per la canguri. Bisogna, Italia di camara mamma, e sale una buona malaina, Cantanura dei miei sole fattuti, cazzumana quattaina. Bisogna, si fitta trovare la mignana, si apre le cenni tarana, solo una manna nera, via la taffitta e la punta saina. Attendez Killis, attendez Killis, attendez Killis, attendez Killis, attendez Killis, attendez Killis, attendez Killis.
Velomatony a mandra-piona toko samby hotanin'Andriamanitra raha pitro indray raha tsy manoto a velomatoko.